Finaritra isika minakavy dia faly mitsidika ny tokantrano mandray amin'ny lalan'izao dinidinika ataontsika izao. Androany ny lohateny izay resantsika dia hoe ny fanahy masina mahatonga ny baiboly ho toy ny sahedena ho antsika. Ny sahedena dia tsy fantatsika aiza ny misy azy. Raha ny tena izy io dia endriky ny fahafenony ny fahatsarany zavaboarin'Andriamanitra izay araka ny hevitr'Andriamanitra tany an-danitra dia nisy fanamarinany an'izany ity ambony tany satria nohariny ny olona ho mpanjaka, nohariny ny olona manana fiainatsambatra. Zay misy mondika ny edena hoe fafinaretana. Tsika ndraindray mieritreritra rehefa fivavahana zany dia matetika fijaliana, fiafiana, fiaretana, fahoriana, ady zay fana matetika nombana antsaitsika. Raha zay ko aminao fa vokatry ny idiran'ny ota zay fa raha ny hevitr'Andriamanitra ho antsika dia fiainana be dia be, fafinaretana. Ary tian'Andriamanitra ny olona mandray ny filazantsara hanana fiainam-pifaliana ihany koa, mahay mifaly, mahay miravoravo. Marina fa misy ny ady ety araky ny ambara amintsika vokatry ny idiran'ny ota zany zavatra zany, vokatry n'ilay antsony tena mantre ny andrinana zao tontolo zao dia ny devoly zay namafy araka ny teny tsy avy raha tsy angalatra samona ray andringa. Za kosa ho zay avy mba nanany fiaina sy dia nanany be dia be. Ary hitantsika fa rehefa niaraba ny mpianatra Jesosy, nisy taona izy nandray miteny finaritra, hitantsika tsara zany hoe finaritra ratsin'izany ny fahasambara. Aveo dia izy shalom, fiadana. Dia nisy taona tao anatin'ny tena mafy n'ilay zavatra nanjo ny mpianatra ory satria mafy be le fanenjehana. Jesosy tompony efa nilaza hoe hiaritra, andeha sy ny sisa. Verihevitra hoe mpianatra fa zao ny teny tompo fiadanana ho anareo. Ny fiadanako no meko anareo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao. Ny sahedena dia mieritreritsika ndry tsy ohatsony zany zao le sahedena. Za tia hiteny aminao ary ny fanahy masina amin'ny tsy mamby fandresen-dahatra fa rehefa tena voadinika araka ny tokony ho izy ny baiboly, ao amin'io baiboly io misy sahedena ho anao, azonao tsidiana. Tiatsika zany hoe ndetsika mba hijery ny parka tsy mba zaza, misy biby mahafinaritra ao, matehizany tontolo ao, misy hazo tsy fahitanao any ivelany, misy rano, misy an'izao, misy an'izao. Dia fifaliana ho antsika mihitsy ary mandovola mihitsy mba hiditra ao. Dia nandray ary fifaliana mihitsy andao mba tsy ora vetivety fa andao sady mitondra sakafo. Dia mijery ny biby taloha, nisy an'izany dinosaure zany, nisy an'izany atodingeza be an'ilay péornis zany, mialatsirasira diso ny fanononako azy. Misy kazana biby tsy fahita, ao ny ahitana azy. Misy biby ary zay mety efa lany taminy fa dia ao no misy azy. Za tiarambara aminao androany, mifalianao fa misy parika anankiray, misy saha anankiray edenako baiboly. Ombara aminao amin'ny fifaran'ny filazana an'izao lohateny zao hoe ahoana ny tokony ho atao ahafahantsika mahita an'izay. Araka ny zareko taminao tany aloha moa dia hoe za taloha raha vao mahita baiboly dia tahotra ny ao amiko ao. Ary rehefa mandray iram-pivavahana dia ohatrany hoe fangorongorona foana ny tsapako. Rehefa miditra amina trano fivavahana anankiray, satria izay moa taloha tsy miditra trano fiangonana zany raha tsy hoe mariazy nga, indrindrindra moa misy fandevena, tahotra. Ary ny tena moa mbola tsy vita fihavanana tamin'Andriamanitra. Dia tonga dia tahaka ny hoe misy fitsarana, misy fanameloana, misy ororo, misy aizina mandrakotra, dia matahotra.
dia tahaka ny lasa tsy lavitra amiko mihitsy leo mandeha amin'ny toerana be fasana sy ny hoe toerana misy fivorininy atsoina hoe kristiana dia rehefa manokatra baiboly azy zany io indray andriamanitra fanameriko io indray andriamanitra iteny mafia indraindray rehefa mako tenenao amiko tombo izay tsy mety a fa rehefa tena nytariny fanahin'andriamanitra dia mahita hoe tsara ny teninao andriamanitra ao amin'ny salamo 140 endreny amaminy teninao izy toy ny tantely mamino ny tantely avy any mitolotra edenany zany fafinareta ary misy teny salamo miravoravo min Jehovah ianao amin'ny teny frantsay fait de l'éternel tes délices fa zay mihitsy ny faneken'andriamanitra amin'izay olona manaiky azy mankatoa azy fanekeko amin'ozy dia fiadanana sy fiainana zany ny sitrapon'andriamanitra ho anao zay miaina ary amindroko anao mihitsy azonao raisina tsara mihitsy zany raisy tokoa zany hitanao ary mamaky baiboly mitety ho ianao hoe namaky baiboly ditako mihitsy fa mitsidika ny sahidena indray ny sahidena dia saha anankiray namboarin'andriamanitra manokana ho an'ny olona nampandriny taony azo mateza biby be diabe ny tao ary tamin'izany mbola tsy biby hoe anafika anaikitra hitondra retina nisy renirano ony be tao nisy volamena nisy vatosoa bidibe ny zavatra ho vafinaretany zanak'olombelona ary namaran'andriamanitra zay dingan'izay ary dia tsy tsara irera lehilahy anaovako vady zaza ho azy izy misy olona miteny rehefa fitiavana mipoka be dia coup de foudre fa za ko mba miteny aminao mbola mihoatra n'izany ny coup de Dieu irera lehilahy dia naka avy amin'ny taola tehezin'andriamanitra nanakombonao nofo dia nataon'ny vehivavy ary ko satria andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara zetra nataony tsara vo nahita niny raha lehilahy tonga dia nioraka izy taolana avy amin'ny taolako nofo avy amin'ny nofoko tiany atao hoe vehivavy tonga dia fandresendahatra tsisy hoe tantara lava be sy ny sisa sy ny sisa fa dia niaina ny fitiavana tamin'ny fahafenoana edena koa zany ny baiboly dia mitondro ny loantsika zany tena fiainam-pitiavana zany indrindra le fitiavan'andriamanitra ao na moa tsy masaidiny endre manao na fitiavana nasoan'andriamanitra atsika dia niantsoina atsika hoe zanak'andriamanitra sady zany tokoa izy ao amin'ny baiboly any misy an'izany teny zany tsy hitanao naiza ao amin'ny baiboly le tanao an'izany ary misy miteny an'izany dia naka ihany izy avao nindrana fotsiny izy avao toy izao ny tiavan'andriamanitra n'izao tontolo izao aizy isy déclaration d'amour mihoatra n'izany ry aby nomenjana ny lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra minazo fanina fisainana mandrak'izay wow ao amin'ny salamo 117 dia tatsika teo mamy ny teninao dia rambarako ny teninao dia voadio mihoatra no vola fotsy tatsika eny amin'ny salamo ihany koa zany ny teninao dia tsara mihoatra noho ny volamena mihoatra noho ny tena volamena sahidenany zany taony zavatra tsara taony arena taony azo mateiza ao amin'ny baiboly dia misy tantara mafinaritra mampahery mandaloady ianao dia mahita zany tantarany Davidy sy Goliata zany olona efa sady niverezin-jony voaoziny nefa dia nanjary lasa nisandratra tahaka ny rota vehivavy moabita olona zay voafefy ny fahavalo tsisy fanantenana ao anatin'ny tanàna izy voailikiliky le ty velany efa fahavalo zay mitondra fahafatesana fa noho ny finoany raha abajanga dia tonga isan'ny mpandovy izy zany ao amin'ny baiboly zany riavana olona narary nandritry ny 12 taona tsy nitsahatra ny fandehan'ny rany fa rehefa nikasika ny somotra avy avin-damba ny Jesosy Kristy izy sitrany izy
ao amin'io baiboly dia mifono zavatra tsara be dia be ary tsy dio ny baiboly fa toy ny saedeny io ahitana fifaliana fanantenana firavoravoana ahitana fitsarana tsara le teny raha lalàny Jehovah zany saintsainy ny andro manala dia tahaka ny azo amboleny omorony rano velona mamoa amin'ny fotoan'ny raviny ko tsy mba malazo zany hoe le azo tao amin'ny saedeny ary lasa ianao mihitsy manana zany toetra zany rehefa tianao itenin'Andriamanitra any amaranako azy dia zao fa maninona ny olona tsy mahita saedeny rehefa mamaky baiboly ny antony dia zao misy azo anankiroa tao amin'ny saedeny rehefa mamaky ny amin'ny Genesis toko 2 ianao dia ny azo voalohany nambara tao dia ny azo 9 nambara teo ny 2 ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsy ny raran'Andriamanitra mihitsy ny finanana ny azo 9 tamin'ny voalohany fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy no ny rarany amin'ny andro zay hinananao azy teo faty inona ny nahaliana ny olona fahalalana fotsiny namaika azy tiako fantatra amin'izay fantatro sy ale zay ihany manapaka ny fiainako zay tiako ihany io zay le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ary raha vo zay no iainan'ny olona tianana fahaleovantena eo anatrehan'Andriamanitra tia andeha araka ny fiteniny zatovy eo mokondohany fotsiny dia ny lalàna ny miditra ny lalàna mitondra fanameloana ny lalàna mangezy ny lalàna tsy mahasambatra fa ny zavatra ataonao dia antery tsy amitsitra-po dia nefa zao koa ny olana rehefa mahalala ny lalàna ny olona tsy mahay mankatoy ny lalàna izy io Paoly apôstôly aiza moa nefa tarako izay fitsiriritana ho izy raha tsy ny lalàna no miteny aza mitsiriretra ny lalàna tokony natao avelany reny mitondra fahafatesana ny antony mijoro anatrehan'ilay azo fahalana tsara sy ny ratsy ny za kosa miteny aminao ny tena izy mijoro eo anoloan'ilay azo 9 Jesosy Kristy tompo ilay azo 9 lay avy mba nananao fiainana le tena fiainana ary fiainana be deaibe tsy misy ozona mihitsy ny finanana amin'ilay azo 9 tsy nisy fepetra ny tao afaka nihinana niny ohatrany tsy nahasarika azy angamba le izy ny olona teo be fahalalana dia anatin'ny be fahalalana dia lasa misy fizahozahoana lasa misy fahatokisantena ary indraindray koa aza dia zao rehefa mahavita dia manameloka sy mitsara ny hafa rehefa tsy mahavita dia manamelo tena zay le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy amaranako azy dia zao hoy ny tenin'Andriamanitra ny antso ny lanitra sy ny tany vavolombelona fifanataoko teo ny loanao ny fiainana sy ny fahafatesana ny fitahiana sy ny fanozonana ny fidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao inona modikan'izay ny fidiana metra-pitokisana tanteraka amin'ilay tena azo 9 dia Jesosy Kristy tompo fa raha nijoro teo raha lehilahy sy raha vehivavy tsy nanompon'ny masina tsy nandray tamin'ilay azo fahalana tsara sy ny ratsy mbola atao amin'ny saedena foana izy rehefa mamaky baiboly ianao mety eza ho tarihan'ny fanahy dia banjiny Jesosy fa ho hitanao fa tsy lavitra le saedena ao anaty tenin'Andriamanitra le izy teny fikasana be deaibe teny fampahirezana be deaibe torohevitra be deaibe ary na ny lalàna aza dia ho hitanao lasa tsy mamatotra le izy fa lasa ny lalàn'ny fanahinaina no mitondranao anatin'izany ho tahinany ianao ho ambinin'ny tompo ianao ho salama amin'ny zavatra rehetra eo anoloany le fanahinaina le lalàna ny fanahinaina dia hitanao fa saedena tokoa ny baiboly amen